Faly miarabantsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrenarivo avy amin'ny fiangonana Evangelique Chaîne ao anatin'ity fandarana ity. Sotrana manokana misafidy anaraka ny fandarantsika androany ary mino aho fa asody asoanao ny fotoana izay iarahantsika eto na dia fo ihany aza. Zavatra tiako ifampahaizana aminao anio dia mikasika indrindra izay fotoana ny tanora amin'ny 12 volana avril ho avy izao. Manana loha hevitra lehibe izy io izay hoe ifalio ny fiainanao. Amin'ny teny anglisy izy dia hoe enjoy your life. Izany loha hevitra izany dia nitsongaina tanteraka avy eo amin'ny filazantsara Jaona 10 ka 10. Hoy Jesosy hoe ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ara-ndringana. Fa izao avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Izany hoe ny antony nahatongavan'i Jesosy dia ny ame antsika fiainana. Maro ny olona mieritreritra fa Jesosy Kristy dia tonga tetỳ an-tany mba ho fato antsika. Tena manaiky tokoa tsika fa mato antsika Jesosy ary ny antony nahafatesany dia nitondrany ny fahotantsika, ny aretina, ny ozina, ny fijaliana sy ny fanitrana. Kanefa tsara ny amantarantsika fa tsy ny fahafatesany no tena tanjon'i Jesosy farany raha tetỳ an-tany izy. Raha miresaka hoe tanjona isika dia hoe le point d'arrivée, le teboka farany tiana tongavany dikan'izany, le zavatra farany tiana hotratrarina. Ka raha ohatra ka ny fahafatesany tokoa ny tena tanjony farany dia tsy tokony nitsangana tamin'ny maty Jesosy ary tsy tokony natsangana tamin'ny maty. Fa rehefa maty izy dia tokony tapitra toy satria izay le tanjona farany. Kanefa Jesosy dia mazava be fa tsy maty fotsiny izy fa nitsangana tamin'ny maty izy. Dikan'izany tsy le fahafatesany tena tanjona farany fa misy zavatra lehibe kokoa mihoatra noho ny fahafatesany. Tena isorantsika an'Andriamanitra ny nahafatesany dia nitondra ny fahotantsika izay tena olana ngeza be an'olombelona nampisaraka ny olona tamin'Andriamanitra na tonga antsika tsy afaka mifandray tamin'Andriamanitra ary rehefa tsy afaka mifandray amin'Andriamanitra izany hoe tafasaraka amin'Andriamanitra dia lasa lavitry ny teny fikasan'Andriamanitra, vahiny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra, tsy manana anjara amin'ny zavatra anatin'ny fanjakan'Andriamanitra, tsy manana ininona avy amin'Andriamanitra. Kanefa Jesosy mato antsika nandrotsaka ny rano mba hampiavana antsika amin'Andriamanitra ary ny tena tanjony farany hoe dia nitsangana tamin'ny maty. Ny tanjony izay dia mba hanome antsika le fahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra, le fiainan'Andriamanitra ary ahatonga n'Andriamanitra afaka hitoetra ao anatsika. Izay tena zavatra ngeza be hoy Baiboly hoe tiany ny anjely ho dinihana fatratra izany kanefa tsy mety takany. Inona moa le tsy mety takatry ny anjely? Hoe Jesosy mato antsika ve? Tsy izay fotsiny tena tsy takatry ny anjely fa ny tena zavatra zava-miafina amin'ny anjely hatramin'izao dia ny hoe ahoana no mahaposibla ny hoe Andriamanitra ilay nahary lanitra sy ny tany mitoetra ao anatiko sy ao anatinao. Tadio fa ny anjely na dia ny fanahy no foron'Andriamanitra azy dia tsy manana fanahy masina ny anjely. Tanao izay no mahatonga ny anjely tsy afaka mitory filazantsara. Tsy afaka mitory izy satria tsy hoe izay mahay ny tantara anaty Baiboly dia afaka mitory. Tsy afaka mitory izy satria tsy amikerina ampatanjahana no hitoriana ny tenin'Andriamanitra fa mifanahy koa Jehovah. Izany hoe ny fanahy masina izay ao anatinao no mitarika anao, mampiteny anao, mampanao izay zavatra rehetra tokony atao ary ny anjely tsy manana an'izany. Jesosy faharoa, Jesosy tsy mato an'ny anjely fa mato an'ny olona. Fahatelo, ny anjely tsy afaka manana révélation mikasika an'Andriamanitra. Toy izanao ka ny anjely ingany an-danitra mahita an'Andriamanitra isan'andro ka tsy mila révélation intsony izy. Tsia, ianao afaka mahita olona anankiray fa tsy voatery fantatra ao amin'ny atsipiriany ny ao anatiny sy tena mahizy azy. Dia tahaka izany koa ny anjely mahita an'Andriamanitra tokoa izy any an-danitra isan'andro fa tsy voatery fantatry ny anjely ny ao am-pon'Andriamanitra, ny ao an-tsain'Andriamanitra lalina. Isika izay zanak'Andriamanitra nanolotra ny fiainantsika ao an' Jesosy no manana ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatsika, izany hoe Andriamanitra monina ao anatsika. Ka ny fanahy masina no afaka makaja ny ampon'Andriamanitra dia mametraka izany aty anantsika. Ny fanahy masina no mamantatra hoe inona ny sain'Andriamanitra, inona ny eritreretiny, inona ny ao anatiny dia mametraka ilay izy aty anantsika. Fa ny anjely tsy afaka manana an'izany. Ohatra ny mpanampy, ohatra ny olona miasa rehetra izy baikona hoe izao ny ataonao dia izao ny ataonao fa tsy voatery mahafantatra ny zava-miafina ao amin'Andriamanitra izy. Izay mahatonga hoe dinihany anjely fatariny ohatra ny ahoana ary izany manana an'Andriamanitra ao anatin'izany, ohatra ny ahoana izany manana ny fiainan'Andriamanitra izany. Sy namana fa tsy mety azony satria tsy manana fanahy masina izy. Izay mahatonga azy tsy afaka mitory filazantsara. Isika no afaka mitory filazantsara. Inona tiako hatongavana amin'izany? Tena zavatra lehibe dia lehibe izany hoe Jesosy nitsangana tamin'ny maty mba hanome asy ianao fiainana. Mila fantatsika fa
misy karazany maro ny fiainana. Misy ny fiainan'ny biby, misy ny fiainan'ny rano, misy ny fiainan'ny hazo, misy ny fiainan'ny tany, misy ny fiainan'ny vato, misy koa nefa ny fiainan'ny rivotra, misy ny fiainan'ny olombelona ary misy ny fiainan'Andriamanitra. Na biby samy biby aza tozony baiboly tsy mitovy voninahitra, no masoandro sy volona koa dia tsy mitovy voninahitra. Tiana tongavana amin'izany dia izao samy nomen'Andriamanitra fiainana ireo. Ny biby mety maty, mety levona, fa ny tsika olombelona koa mety maty, mety tapitra. Fa ny fiainan'Andriamanitra dia fiainana maharitra mandrakizay, na fitimina be hoe fiainana mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay tsy hoe rehefa any an-danitra, ny fiainana mandrakizay dia hoe fiainana maharitra mandrakizay. Fiainana tsy mety maty, tsy mety antitra, tsy mety reraka, tsy mety marary, satria raha mety marary dia mety maty zany. Tsy mety marary, tsy mety tratry ny tsy fahombiazana, tsy mety resy, tsy mety ravo, tsy misy fahataperany. Ny mahan'Andriamanitra n'Andriamanitra dia ny fiainana ao aminy. Hitanao ny maha olona ny olona dia ny fiainana ao aminy. Afaka mety makatahaka ny biby isika manao ny fihetsiny sy ny feoany, fa tsika tsy ho biby mandrakizay. Afaka makatahaka antsika koa ny biby amin'ny fihetsikitsika sy izay mety zavatra hafa, fa ny biby tsy ho olona mandrakizay. Afaka makatahaka ny hazo isika, fa tsika tsy ho hazo mandrakizay, satria tsy mitovy ny fiainana ao anatsika olombelona sy anatin'ny biby sy ny hazo. Dia tahak'izay koa Andriamanitra dia manana ny fiainany. Azontsika toy ny makatahaka ny toe-panaraka n'Andriamanitra, kanefa raha tsy manana ilay fiainan'Andriamanitra ianao dia tsy manana ny heriny, tsy manana ny fifaliany, tsy manana ny fiadanany, tsy manana ilay fiainana tsara ilay an'Andriamanitra. Nefa Jesosy dia niteny mazava hoe zaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be da be. Amin'ny version amplifiée izay baiboly teny Anglisy dia hoe zaho avy mba hanana ny fiainana sady hifaliany amin'izany. Dia ho feno izy, mandrapatonga izy hivoaka na hoe hideborde any aminy, avy any aminy. Midika izany fa tena sitrak'Andriamanitra tsika hanana io fiainan'Andriamanitra io, ary hifaly amin'ilay izy. Tena hoe hifaly amin'ny tena fiainana. Ny hoe mifaly amin'ny fiainana akory tsy hoe mifaly amin'ny ratsy. Eto foana masy ny tenen'ny olona indraindray indrindra fa ny tanora izay mbola tsy nahita fiainana. Ino tsara ny tena fiainana dia Andriamanitra. Mety sarotra aminao angamba, mety hozy ianao tsy azoko izany. Ny tena fiainana dia Andriamanitra. Na dia sanatria aza anao ny fanao ny babakoto isika, na anao ny fanao ny saka kely, saka anankiray satria tena tiantsika ny saka. Ninona mety ho fihetsika ao sy ataonao hanahafa anazy. Tsy ho azonao an-tsaina mihitsy hoe ahoana ny tena anaty lohan'ity saka ity. Isan'andro na anaty lohan'ity babakoto ity ka mahatonga azy ohatr'izao. Fa sasako izy, ampitafiko izy, ataoko an'izao izy, fa manina izy tsy mety hainao trana. Misy zavatra tsy ho voazavanao mihitsy ao anatin'ilay biby ao. Mety azonao ampianarina izy atory tahaka ny olona, hisakafo tahaka ny olona, fa misy zavatra tsy ho voaovanao mihitsy amin'ny mahabiby azy. Tahaka ny biby mihitsy mahazo sanatsena mihitsy ahoana no fisainantsika olombelona. Dia tahak'izay koa, ahoana moa ny tenenanao fa hoe izao natao hoe fiainana, raha toa ka ilay tena fiainana tsy hanananao. Ilay fiainana mahaolana no mety hanananao, fa ny tena vrai fiainana dia hoy Jesosy, izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Teny Jesosy hoe izaho no fiainana. Amin'ny fotoana manana an' Jesosy, miara-miaina amin'i Jesosy isan'andro, eo ianao vao tena afaka ilaza hoe manana fiainana ianao. Izay fiainana anatinao izay no mahatonga anao ambinina, mahomby, mahavokatra. Ilay fiainan'i Jesosy ao anatinao. Iny fiainana iny. Ary na sanatria aza mety misy échec mitranga. Na sanatria aza ohatrany hoe tsy mety ry na tsy mety ry. Mamela hiteny aminao. Baiboly dia efa nilaza mazava, ny zavatra rehetra miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Tena midika zavatra be mihitsy sady andeha tsoratra masina izany. Ka ny tiako hatongavana eto amin'ity fandarana ity dia ny hoe ianao hanana ny fiainan'Andriamanitra io. Fa fotoana manana ilay fiainan'Andriamanitra ianao, afaka ho salama, afaka ho ambinina, afaka hahomby, afaka handresy, afaka
zay zavatra mikorina ao amin'Andriamanitra korina ao anatinao. Zany nge nytenen'i Jesosy hoy izy hoe izany fodi-boaloboka ianareo ny sampana. Tahaka ny sampana tsy mahay mamoho raha tsy miray amin'ny fodi-boaloboka, dia toy izany raha tsy miray amiko ianareo dia tsy mahay mamoho, tsy mahay manao na inona na io. Be da be nefa ny olona tsy manana an'i Jesosy. Jerenao fizy nefa ohatran'ny mahay an'ry mavita an'ry, dia ohatran'ny ilay mpanahy no eritreretra hoe fino moa izany ilay tsy mahay tiany Jesosy teneny, tsy mahay inona. Satria be da be ny olona tsy mivavaka, tsy manana an'i Jesosy a. Tena ohatran'ny hoe manam-pahaizana, manana talenta, manana vola. Jerenao ohatran'ny hoe tena mahomby. Dia lasa mieritreritra hoe mandainga ary ve Jesosy? Tsy marina ary ve izany? Ny tena marina dia izao, tsy tena azontsika ny tena hevitra ilay hoe fiainana ao amin'Andriamanitra. Tsy tena takantsika hoe ohatrany ahoana izany hoe mitafakambana amin'ny tena fodi-boaloboka ka mamokatra avany amin'ilay fiainana any. Mijery olona anankiray tokoa tsika mety hoe mahay, mahomby, manam-bola. Feno tsara ny fahombiazana tsy folo taona. Ny fahombiazana na ny arena tsy roapolo taona. Ny tena vrai fahombiazana ohatra sy ny tena vrai fanambinana dia tsy 5 taona na 10 taona na 100 taona fa mandrakizay. Ny tena vrai fahombiazana na dia mandalo zavatra be da be azy tsy mety rafa. Tsy mahay manao na inona raha ozy izy raha vao misaraka amiko. Ny tiany tenena amin'izany dia izao, tsy capable, tsy possible, tsy ho vitanao, tsy afaka anao zavatra surnaturel ianao. Tsy afaka vita ohatran'ilay fanaon'Andriamanitra ianao. Tsy afaka hanana vokatra midepase ny fahaizana maha-olona sy ny vola sy ny zavatra hafa ianao raha vao misaraka amin'i Jesosy. Tsy hoe akory hoe lasa dinao ny imploser, lasa tsy égal teo intsony raha vao tsy mivavaka ianao. Tsy hoe akory hoe tsy mahay miakanjo ianao raha vao tsy mivavaka. Hainao daholo izany. Fa ny tiany Jesosy tena dia izao, ilay tena vrai vokatra avy aty amiko, ilay zavatra surnaturel sady maritra mandrakizay. Fahombiazana maritra, fitahiana maritra, fifaliana maritra, tokantrano maritra, zava-tsoa maritra, fiadanana ao an-trano maritra. Ilay tena hoe mahomby foana ary feno zavatra surnaturel. Tsy afaka havita izany ianao hoy Jesosy raha vao misaraka amiko. Ny fiainana nefa tiako milaza aminao, ny fiainana dia tsy naturel fa ny fiainana dia surnaturel. Raha ataoko amin'ny tena anankiray dia izao, ny fiainana dia tsy ara-no fotsiny, ny fiainana dia ara-panahy. Raha mieritreritsika fa vitan'ny saina sy ny vola fotsiny zavatra rehetra dia disontsika. Fa nareo olona sasany izay eritreretinao fa manan-karem-be sy mahay be azy dia mampifandray ny tenany amin'ny hery hafa. Misy ny sasany amin'ny herin-demony, misy ny sasany amin'ny herin'ny biby, misy ny sasany amin'ny hery izay samihafa, fa rehefa fitiana dia amin'ny hery ratsy rehetra. Izany koa tsy midika izay mahomby rehetra dia ratsy avokoa, fa misy tena mifandray amin'Andriamanitra. Tena tongavana izany dia izao, ny fiainana dia ara-panahy. Ka raha tianao tena handeha lavitra, ireny olona hitanao ohatran'izao tsy mandeha ho azy amin'ny saina sy ny vola fotsiny, fa misy zavatra hafa hikonnecté ny tenany. Ka raha tianao hamokatra, mety tsy hitan'ny olona hoe aiza ny hikonnecténao tena. Fa ianao malala fa rehefa hifandray amin'Andriamanitra ianao dia alefan'Andriamanitra eny aminao ilay hery, ilay fiainana, ilay fisainana, ilay fomba anaovan-javatra. Dia hitanao fa na mbola tanora azy ianao, afaka vita zavatra goavana sady tsara ary miavaka. Mampirisika anao tsy voatery ianao hanao ny ratsy vao afaka vita zavatra goavana tsara. Tsy afaka mahomby amin'ny fomba tsara sy mahafinaritra ianao. Ka ho antsika rehetra tanora manana fotoantsika amin'ny le 16 avril ho avy izao, 9 volana avril, etsy amin'ny fiangonana Saina ao amin'ny raiky Sandohana Analakely. Manasa antsika rehetra na izy tsika na iza, na aviaiza na aviaiza, sabotsy io amin'ny 7 ny fidirana
dia aveo hoe am'rondreny arivo manasantsika rehetra ho avy tena finaritra ny fotoana na ny fiderahana na ny gospel na ny worship na ny louange na ny adoration na ny danse na ny film na ny question réponse na ny comédina zay rehetra ataotsy tena finaritra be io fotoana io eto namana tsy izy fidibidio mitondra namana ninina mety nizaniza entinao ninina pozinao misokatra ho anao ny fotoana ary afinaritra ny fotoanatsika tsy izy fidibiteo ny famaimaim-pona tongava dia hitanao fozany hoe wow zao afaka manina le fiainana ary afaka mifaly amin'ny fiainana zay ny fandaratsika fa dia manao velomanao ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Saina samy mitombo fahasoavana veloma tavoko